Ny androandroany dia andro iraisam-pirenena ho an'ny olona trisomie 20 manenana an'izao tontolo izao. Dia voalohany ao antsika eto Madagasikara no mankalaza an'izay andro izay. Izy ity dia tsy ho ajanona hatreto fa ho tohizana isan-taona isan-taona. Napetraka mihitsy ny 21 mars ho andro iraisam-pirenena dia io respektena ny 21 mars io foana zany isan-taona ary misy thème napetraka ry zareo ankalazana izay isan-taona isan-taona izay avoakany dans le syndrome international. Dia ny fikambanana trisomie 21 eto Madagasikara zany dia nandray ny androandroany ho fankalazana ihany koa izay andro izay eto Madagasikara. Dia ny zavatra natao teto moa zany fanazavana misimisy kokoa ny asan'ny fikambanana, ny antom-pisian'ny fikambanana ary ny zavatra rehetra azo atolotra ny ankizy atao anatin'ny fikambanana. Misedra olana ireo ankizy ireo fa mety mahaleo tena ve ireo eny anivon'ny fiarahamonina rehefa mahazo izay fikambanana atolotra ireo izay rehefa hoe misy fifanampiana izay? Eny tompoko. Antony anankiray nisian'ny fikambanana mihitsy izay zavatra izay satria amintsika zany, amintsika eto Madagasikara mbola maro ny mieritreritra an'ireny zaza ireny hoe adala. Tsy mandray anazy hoe manana fahasembanana ara-tsaina fa hoe adala, klasena amin'ny klasin'ny adala. Dia voailikilika eny anivon'ny fiarahamonina, atao tsinitsiny eny anivon'ny fiarahamonina, natao koa hoe fianakaviana araka ilay voalazako teo dia mbola misy manilikilika any anaty fianakaviana. Dia zavatra anankiray antom-pisianay no anaovanay an'izao fikambanana izao mba ahafahanay manampy ny ray aman-dreny ho amin'ny hoavin'ireo ankizy ireo. Ankizy mbola azontsika ho exploitena izy ilay fitenenana ny teny vazaha amin'ny hoaviny, afaka mahaleo tena izy ao aoriana kely ao raha mahazo ny fanabeazana sahaza azy. Fa ino moa zany tena hoe olona le ray aman-dreny tsy ahafahany hoe mametraka an'izay ohatrany hoe orientation izay ho an'ireo ankizy ireo? Io tsy fahalalana. Be da be ny ray aman-dreny tsy mahafantatra, indrindra fa ka antsika eto Madagasikara. Tsy ndriako foana ilay satria zavatra hitanay sy tsapanay. Tsy fantatra ny ray aman-dreny ka ny zanany. Matetika koa ny mpitsabo tsy miteny ilay ray aman-dreny izy hoe zanakao tompoko dia ohatr'izao. Fa any amin'ilay âge scolaire, izany hoe fandray an'ilay fianarana amin'izay ilay zaza, efa hita amin'izay ilay comportement any am-pianarana any tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra. Dia eo ny mpampianatra dia ilay antsonany amin'ny birao ilay ray aman-dreny hoe zanakao tsy mitovy amin'ny rehetra fa manan-korotana, kamokamo be, tsy manao ninina. Any ilay ray aman-dreny vao mahafantatra hoe kay ve ny zanako tsy mitovy amin'ny rehetra e, kay ve ny zanako tsy normal e, kay ve ny zanako manana déficience e. Dia any ilay ray aman-dreny vao mametraka fanontaniana zany hoe inona no tokony ataoko. Dia izay ny antony anankiray nisian'ny fikambanana. Izahay zany dia mandray ny ankizy na dia voateraka araka mety amin'ilay ray aman-dreny accompagner-nay foana izy. Raha tonga dia fantatra ny ray aman-dreny mialoha zany ilay kan'ilay zanany dia afaka mi-accompagner anazy izay. Fa ny tena ankizy raisinay zany anolorana ny activité sy anaovana ilay rééducation dia ny ankizy manomboka amin'ny 3 taona ka hatramin'ny taona fahanterana. Afaka mandray olon-dehibe izay, afaka miorienter ny olon-dehibe izay amin'ny sehatry ny asa.